dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany anaranao io fa nahodikevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany nandritry ny taona na fito taona rariny loatra raha foana fanjakana fa toatrany tsy foana le izy fa lazainy fotsiny hoe tamin'ny andro zareo tika toizanay zay zany amiko nozy aho hoe za fanambaka za mampaka voakoatra zany za mo ve ny antaninao an'izany de fantatro tsara zany fa zay ny tsy mety zay fa za zany tsy anisy le olona hiteny mihitsy hoe tsy lalana anankiray hoentitsika mba apisy ny ataoko hoe ny fiarikarena milamina eto amin'ny firenena ny fomba tahaka zany ataontsika inona rio teny ohatra hoe zone de réserve agricole marina n'izy zany atsika ne zao mila famolahana tany lehibe afahatsika manao fambolena amina manara-penitra kokoa azo ny olona manao investissement lehibebe kokoa ny atao fa tsy 2 hectares 3 hectares fa mila milamina zany ka raha androany zareo manao an'izany de tanteraka zany afaka 10 taona le olona afaka 10 taona tsy hiteny fotsiny raha misy olana hoe zareo no nanao an'io zay masiny tiako lazay saka base toliara satria mbola misy ifandraisany tamin'ny fitondram-panjakana izay no tantaninareo ihany koa ity resaka base toliara ty raha io zany de azo lazainy efa talohanay fa de nisy nitondra an'io ihany koa zany zahay nandresy lahatra ny vahoaka hoe raha fijery azy de anisan'ny fanohitra anankiray mba hampiakatra ny fiarikarena any amin'ny faritra sy ny fiarikarena Madagasikara ny ataoko hoe ny vondronasa toy ireny satria ho apetraka fotsiny eo hoe zany arenantsika io zany averitry mandeha tsy milaza tsy ao anatin'ny herisetra sy raha matahora anaovana an'izany fa anatin'ny fifandaminana rariny anie raha miahiahy le olona satria mandeha ny vaovao hoe misy radioactivité io mamono anareo very ny fiarikarenareo ahoana moa izy ny tsy ahiahy de anjaranao fitondram-panjakana tsy mitanila fa sady miresaka amin'le investisseur no miresaka amin'ny tompon'ny tany hoe inona ny azo atao anatin'ny maromaritra iraisana amafisiko fa tamin'ny 24 de zay ny natao tany amin'ny volana juillet na hoy izay 24 efa misy rakitsoratra amin'izany any hoe tsy tapitra tanteraka le izy fa mba efa misy vinavina tany hoe eny ary sao de mba azo akisaka le port io ahoana io resaka baobab io ahoana reo olona moninao reo ahoana fiarikaren'ireo olon'ireo satria mpanjono izy mpambolo izy ary atahoana zany no ho fiarahamonin'ireo olon'ireo amin'ity orinasa lehibe zay etretin'ny fanjakana fa hitondra soa fandresen-dahatra koa no hitondra soa satria misy zavatra natsangana eto Madagasikara tsy mitondra soa ho an'le olona eo an-tanàna fa ny fanjakana ty amiko tapim-bola mpanjakana zay tsy mamerina ny tamberim-bidy any no ohatra ny hitan'ny olona mahita tombontsoa amin'le zany mampitondra anao zany milaza avainao zany fa za zany eto de tsy tsara mihitsy hoe atao io na tsy atao io fa za de milaza hoe lalana anankiray afahantsika mampitombo ny olona miasa afahantsika mampitombo ny fiarikarena mampiakatra ny resahany io foana hoe ny tany arena eto amin'ny firenentsika mba hampitomboana ny reo fotodrafitrasa ilaina satria mahantritsika amin'izany rehetra zany de lalana zany hoe ahoana hitatsika vola raha ohatra moa tena tsy azo atao mihitsy le izy fa manimbaimba ny razan'olona manapotika ny fiarahamoniny olona de anjaranao mieritreritra motsy zany ve ny teto ambotry manjaka marina hoe trano no saika amboarina teto fa tena zava tsara zany fa tena tsy mifanojo ny fanjakana sy ny olona fanjakana ane tsy natao hiady aman'olona koa re hiady amin'ny mponiny tsy bozaka manahitra ane reo olonareo ka sanatria hoe sanatriavako ny fitenenana ka hoe fa fanao fa mialana reo fa hiditra zay fa misy hevitra fototra zany eo zay ny ilanany anatin'ny lalàna mihitsy hoe misy fepotona zay tsy maintsy atao misy dingana tsy maintsy atao ifampirarana amin'le olona efa vita ve zany azao fotoana zao inona natao atao nylakely ny 9 sy ny 5 zao le fitondram-panjakana honoko mamaly tsy nitenina mihitsy izy tamin'ny 20 fa sakanana io tonga ny fifidianana 3 sakanana io tsy niteny izy fa sakanana io resaka populisme fotsiny de tonga am'izay fotoana hoe mety mamapidi-bola sy arena ho an'ny firenena io zay izy vao mandresy lahatra ny olona ka amiko zany fanjakana mampiasa ny fahefam-panjakana fotsiny fa tsy miezaka mifandresy lahatra
ho an'ny mpanao politika ve zany tena resaka ady la politika ve no iresana ny juge sa tena hoe lafiny ara-toekarena satria somary miovaova be foana ihany koa fa nio kevitry ny mpanao politika na ny tany alona ny teoriana raha zarako voana tany io tsy mamio hevitra am'izany mafanotona fanjakana ihany efa fantatra fa reo ataoko hoe otrikarena eto amintsika na fitrandrahana volamena io na fitrandrahana na fambolena amin'ny tany midadasika io sinsisa dia ilain'ny firenetsika zany fa tsy ao anatin'ny herisetra fa zany ne nanomana an'ireo lalàna hoe mba misy zavatra apetraka mialoha misy fandaminana mialoha misy fampiresahana fa tsy hoe mamoaka ianao amin'ny conseil des ministres décret iny zay noentinao am'izay misetrasetra makany amin'le toerana fa alohany amoahanao hoe hotrandrahana ary io no mandeha lava be 2 taona 3 taona raha ilainy zany satria mikitikitika ny fiainan'ny olona mikitikitika ny sotoaviny amin'le olona le izy de iny ny asan'ny fanjakana iny ny asan'le ministre tsy anao taratasy kely rehefa raikitra ny rotaka hitako matsy ny taratasy atao ministre menina ataony rehetrarehetra mety ilainy reny ho an'ny olona mamaky aty anaty Facebook sy ny sisa fa tsy reny ny fandamina sy fandresen-dahatra ka averony amandeha raha ohatra roitiny mpanao politika eny amin'ny lafiny ataoko hoe politika populisme le izy za de tsy momamomba an'izay mihitsy na iza de tsy mamomba an'izay fa ny tokony ataon'ny mpanao politika de mampifandray an'ireo olon'ireo ifampiresahana zay ny ana raha ohatra misy anay opposition any manana position any de misy ny tomba fanjakana manana position politique ny resahako fa raha samy mahatsapa hoe mila asa ny atao amin'ny firenetsika inona miaraka ataotsika na tsy mitovy hevitra ary amin'ny fomba tanterahana azy zay ny ny atoko SVM tsy mba tazana tany raha na de atao anatin'ny firaisakina aza ny an'ny team sy ny prostene tsy firaisakina zay de laviko zay tsy firaisakina makany fa olona maolona azy maro ny député izy de zay zany ny heviny fa raha zany roany andeha ho antaniny olona nareo firaisakina ve zany no efa niady hevitra tam'izany tsy niady hevitra ozy rapitso zany mety manaraka mety tsy manaraka fa raha hoe oentina safy be mantsiny mahita tarehan'olona roso telo ianao de hoe ianareo rehetra zany zay tsy mety zay ne mahasarotra an'le coalition fa raha ohatra zavatra efa nidina hevitra zany ka hitanay za ataoko fa mijery an'ireo député zenakany mba ataoko hoe manan'olo azaina kokoa ngambo zahay satria nitantana an'izany amin'ny fetikevitra am'ireo ka amiko zany na iza de tsy afaka andete asa ny député ny miaraka amin'ny fitondram-panjakana angambany afaka tonga de tompoteny hoe zay de mitondra ny teniny sy ny hevitra ny fitondram-panjakana fa ataoko fa reo namako député lasa tany reo mampiseho fiarahana izy anatina korotana ara-piarahamonina satria tady korotana fiarahamonina fa tsy ao anatina hitondra teniny firaisakina hoe zay de momba na tsy momba n'io projet io tsara ambara fa tsy misy olona ambony lalàna eto na inona toerana misy azy na inona sata mifehy azy dia samy mifeheziny lalàna manoloana ny toe-draharaha misy taotoliara famoriam-bahoaka tsy nahazoana lalana fanakorotanana ny filaminam-bahoaka fampiasana haino amanjery sy tampazotra tserasera entina handranitana sy fanaovana fihatsiana fampiasana herisetra amin'ny mpitandro filaminana fandoroana sy fanimbana fananan'olona tsy mitovy hevitra politika indrindraindrindra dia manana didy ny berao maharitra sy ny solom-bavam-bahoaka maro anisa hampahatsiahy amin'ny solom-bavam-bahoaka tsirairay sy ny tompona ndraikitra isanambora nambaratonga ny manerana nosy mahakasika indrindra ny lalàna mifehy zay voarakitra ao anatin'ny fitsipika anatiny na ny règlement intérieur ny anteny mera-pirenena ao amin'ny andininy fahafito amin'ny roanjato dia milaza fa takina amin'ny solom-bavam-bahoaka tsirairay ny mampahafantatra sy manao tatitra isaky ny vita ny fotoam-pivoriana any amin'ny fari-piadidiana nahalany azy tsy azony solom-bavam-bahoaka atao ny manao tatitra ho an'ny vahoaka ivelan'ny faritra izay nahalany azy noho izany melohina ankitsirano ny fihoaram-pefy
sy ny fandikana ny fitsipika anatin'ny antenimieram-pirenena ary ny fanitsakitsahana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Takianay ny fampiharana tsy misy fepetra, ny fanasaziana izay minia nanao izany na mivantana na ankolaka. Tsy azo ekena ny fanakarontanana ara-politika atao eto amin'ny firenena ka ialokalofana amin'ny filazana ho fiarovana ny vahoaka nefa fikasana ho fanonganam-panjakana ny ao ambadikin'izany. Miantso fitonina ho an'ny vahoaka ny Toliara ary ny vahoaka malagasy rehetra na dia eo ireo fikasan-dratsy ataon'ireo te-hamboly korontana eto amin'ny firenena. Masina ny tanindrazana, Madagasikara tsy maintsy mandroso. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anaranao ireo fanehoan-kevitra politika mahasamihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany?